Nambava makasika ny vaovao fahasalamana mpitsabo-panampy na paramédicaux telonjato izay nivoaka teo anivon'ny FIRP no amena ilay antsoina hoe fanendrena iasana ny décision d'affectation io moa ny zava-dehibe izay isongadina ao anatin'ny fivoriam-be national izay ho tanterahana ny faraiky amin'ny telopolo ny volana aogositra ho avy izao hatramin'ny fahefatry ny volana septambra tanterahana any Antsohiany izany fivoriam-be izany. Misy roa arivo sy iray alina ireo infirmier sage-femme amperinasa manerana ny nosy. Mpitsabo-panampy na paramédicaux misy telonjato nivoaka tamin'ny FIRP na Institut de formation interrégionale de paramédicaux no mena fanendrena iasa na décision d'affectation mandritra ny fivoriam-be nasionaly izay ho tanterahan'ny paramédicaux amin'ny faraiky amby telopolo aogositra ka hatramin'ny faefatra septambra ho avy izao any Antsohiany. Mpitsabo-panampy izay mbola nampy ireo izay efa perinasa ireo mpitsabo-panampy ivoaka ireo. Mbola mipetraka ihany koa ny fitakiana ataon'ny paramédicaux mahakasika ny mari-karama sy ny tampi-karaman'izy ireo. Congrès national amin'ny paramédicaux izay tena atongavana solotena avy any amin'ny faritra manerana Madagasikara zany any amin'ny Congrès national any Sofia io. Amin'izao fotoana izao zany ny paramédicaux na ny infirmier sage-femme moa zany ny ahafantarana-be somaro azy amperinasa dia misy any amin'ny roa arivo sy iray alina any ary ny mbola tsy amperinasa dia misy eo amin'ny telonjato eo zareo izay omena any amin'ny Congrès national any Antsohiany ihany koa ny fanendrena azy iasa ny fandraisana azy hiditra ho mpiasa-panjakana zany hoe fizarana les décisions d'affectation andreo izay vao navita fianarana ao anatin'ny Congrès national ouverture officielle amin'ny 31 août io zany nanaovana an'izay. Hitsandaniny zany rehetrarehetra zany satria Congrès national ny syndicat sy ny association atao dia mazava ho azy fa anisan'ny bahatoerana ao anatin'ny ady hevitra sy ny lahadinika ao makasika ny resaka revendication izay nahafantaran'ny olona ny paramédicaux hatramin'izay. Izahay zany dia efa nisy ny fifampiresahana amin'ny ambaratonga fahefana isan-karazany ary ny farany teo dia ny fivoriana niarahana tamin'ny tompon'andraikitra ny finance sy amin'ny ministère fahasalamana mahakasika an'izay resaka revendication izay dia mbola mipetraka zany ny fangatahan'ny paramédicaux hatramin'izay ka hatramin'izao mahakasika an'ilay fanamboarana an'ilay mari-karama na le grille indiciaire dia eo ihany koa le nametrahanay an'ilay fangatahana tampi-karama na hoe indemnité de risque. Zavatra maro no dinihana mandritra ny zakabe nasionaly ho tanterahan'ny paramédicaux any amin'ny faritra Sofia mandritra 5 andro. Raha nambaran'ny flou nasionaly sady ihany koa ho fanakatonana amin'ny fomba ofisialy ny 10 taona ny fikambanana sy ny 15 taona ny itsanganan'ny syndicat ny paramédicaux. Somary avaka tokoa ty fionam-be nasionaly ny paramédy andihan'ny faraiky amby 10 ty satria fanakatonana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 10 taona ny joroan'ny fikambanana sy ny 15 taona ny joroan'ny syndicat. Ka ao anatin'izay zany dia isy ireo solotena mpanjakana ho avy any ao amin'ny membre ny gouvernement izay tarihin'ny ministre ny fahasalamam-bahoaka anotrona an'izany. Ao anatin'izay koa ny sambany dia tanatin'ny taona maromaro zay tsy mbola nisy mihitsy ny paramédicaux na azo distinction honorifique dia isy zany ireo paramédicaux izay ho décorena amin'izany fanokafana amin'ny fomba ofisialy zany. Dia isy ihany koa zany amin'ity taona tia ny fifidianana ny membre de bureau vaovao satria tapitra zany ny mandahanay dia isan'ny zavatra hodinina ihany koa zany ny orientation ny hitondrana ny fiainan'ny paramédicaux indray amin'ny alalan'ny association syndicat amin'ny taona 2016 zany hoe ary lazaina hoe feno tanteraka zany ny programme mandritra n'io 4 andro ary ny 15 andro dia isy ihany koa ny fitsidiana zay ataon'ny paramédicaux any amin'ny toerana zay naterahany filoham-pirenena voalohany. Miisa 700 ireo mpizaika andrasana mandritra ny hetsika izay andraisan'ny faritra raiky amby 20 anjara. Faritra iray ihany hatreto no mbola tsy manana solotena amin'ny zaikabe.